Manao ravitoto henan-kisoa tsika androany a, dia jerena henan-kisoa matavitavy eto amin'ireto mpivarotra ireto isika. Tsika matavitavy satria asadonina satria ataontsika amin'ny ravitoto asadonina. Dia atao inona hozy izy indray atao amin'ity sa atao amin'izy? Tsy haiko izay tianareo. Fa mety aloha dia matavitavy satria zavatra ataondry amin'ny ravitoto. Ravitoto sy henan-kisoa ny resatintsika androany. Eto amin'ny henan-kisoa aloha tsika dia avy eo mitady à tout de suite. Zay atao amin'ny henan-kisoa. Atao be tongolo gasy moa izy tena tsara. Ohatrany vilia moa? Mba ataovy mora ilay fasy. Sa tsy misy tanana fa mody manontany fa tsy misy tanana fa maka an'ity. Tsy miongana eo io. Tsy mangidy io efa efatra tsy mangidy. Tsy mifangaro io Tsy mifangaro tasolo. Atao ohatry 5 000. Nelle ry misy fasika be. Nay sasana be ohatriny Anga? tena sasana be mihitsy. Mampiana malotonina raha Ie. Ohatriny? 5 000. Da pio ray ohatriny fatokany. Rehefa nandeha niantsena teny izahay dia izao ny vokatra azo avy any ravitoto miaraka amin'ny henan-kisoa tehezana ataontsika eto dia miaraka amin'ny tongolo gasy kely dia manao ny préparation izay izao. Sasantsika aloha ny hena. Dia ity ilay vilany Valérie dia tetehana. Dia tetehantsika dia somary matavitavy ity hena ity satria ravitoto ny ataontsika dia mila hena matavy izy. Dia zanako moa izany tsy dia tia an'ity tavy ity fa Saty alefantsika amin'izao ilay izy mba azahoantsika menaka kokoa. Fa tsy dia mampiasa menaka be tsika amin'izay izany. Koban'indray mandeha izao. Ataontsika ngezangeza mitetika ny dia ity hoe ho zaraintsika eto sa ahoana? Aleo izao tehezana ity vidiko ity. Tehezana kisoa, henan-kisoa. Taviny ala. Taviny aiza amin'izay ilay vilany. Dia nampiko an'ity anana kely ity ilay izy mangalantsika taviny kely. Tsika ohatr'izao. Dia izao.
ravitoto tena mitera-menaka be rehefa atao. Rehefa endasitsika ilay izy. Izao izy izany dia ao anaty vilany daholo dia ahandro anazy amin'izay tsika sao. Izy atao izany aza kitihana efa kitaoko ilay izy dia mbola kitihanao ihany. Mety vao manto be. Alefa sary paozy Tsy haiko tia ka. ohatr'izao izany ilay izy rehefa ao anaty vilany izao ilay izy rehefa eo ambony afo rehefa mahandro azy sika dia ohatr'izao somary endendasina kely misy mitera-menaka tsara hihety tsara ilay tahony. Manitra be mihitsy izy ato mendimendy tsara. Atao mendimendy tsara mihitsy miam. Rehefa manomboka mitera-menaka izy izao rehefa kelikely eo dia arotsakitsika ny tongolo gasy. Izao aloha dia arotsakitsika ny tongolo gasy. Dia sira kely. Dia sira kely asitsika sira kely izy saika latsaka ny telefona. Asitsika sira kely tsy ampy iny ampy kely. Dia asitsika rano amin'izay tatazo ilay rano. Apio kely dia arotsakitsika ny ravitoto. Ataovy moramora kely. Iny ny ravitoto dia rorotsika. Jeren'ilay ravitoto tsika izao mangotragotraka be fa kely sisa dia ho ritra miam be ny fofony tena hoe apitsika tongolo gasy kely izy avy eo dia asitsika siramamy kely dia asitsika menaka kely dia rehefa ritra dia bataitsika amin'izay. Atao somary bebe menaka kely. Na dia somary matavitavy ary ilay hena dia tsara kokoa izy izany misy menaka kely. Matsiro be ilay paoziny. Miam. Andramo fa tena tsara be ny sakafo malagasy. Laoka malagasy. Ravitoto sy henan-kisoa io. Ampisehoako anareo izy rehefa vita.